Ya, dia mbola faly miarabansika rehetra indray. Amin'izao ora sy fotoana izao faly miarabanao tena koa. Jehovah Andriamanitra ny Israely ene anisoanao mihoatra ny andohanao. Arabaina ihany kotratra ny sabata isika tsiraray avy naiza misy anao amin'izao ora sy fotoana izao dia faly miarabanao amin'ity androany ity. Sika moa zany na dia anatin'ny sabata dia tsara foana ny mianatra satria ny sakafom-panahy zany dia sy maintsy misakafo foana ny fanahintsika. Isan'andro zany dia misy foana ny sakafom-panahy zay sy maintsy zaraina amintsika. Ka androany zany sika dia hianatra manokana makasika ny hoe zaza sary. Be dia be ny fanontaniantsika makasika an'izay zaza sary zay. Hoe inona marina ary ny tokony atao makasika ny zaza sary inona ny tokony atao inona marina ny andohan'izy io e. Fa maninona ary ny zaza sary ohatran'ny sy tafita zany amin'ny raha tafita misy zavatra mitranga foana. Andao azy ho azavaiko aminao araka ny soratra masina makasika an'izay zaza sary zay. Androany dia somary mivantambatana ny fampianarana efa mivantana foana isan'andro kanefa amin'ny tsy androany ity zany elana tsiny satria tsy maintsy izay no atao mba atafavoaka n'ilay tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy izay no atao mba atafita an'ilay tenin'Andriamanitra any aminao any dia tsy maintsy atao an'izay izy. Ka elana tsiny jeny mielo fa tsy maintsy mivantana be mihitsy ilay tenin'Andriamanitra zay toriana fa tsy misy miolakolaka mba ampazava tsara an'ilay fahamarinana aminao zany. Alohan'izay nefa dia tsara isika raha vavaka metraka ny fotoana eo an-tanin'Andriamanitra. Ndao ary vavaka. Misaotra besaka anao Jesosy Kristy Tompo amin'ity androany ity amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao. Lehibe tokoa ianao ary sapako fa eto ianao amin'izao fotoana izao ary tianao izay matoy ianao mbola ampianatra anay ny zavatra rehetra dia fantatro Jesosy Tompo fa fitiavanao anay zany ary isaoranay ianao manokana. Lehibe sy magaga ny fitiavanao, lehibe sy magaga ny famindramponao dia isaoranay ianao zany. Mitenena Jesosy Tompo, mitenena ary omeo anampanomponao ny fahasahiana afahako manambara ny fahamarinana amin'ny olona tsiraray avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anaovako izany vavaka izany. Amen. Ia, ndao ary jerevasika anaty Baiboly hoe manahoana zany hoe zaza sary zany. Sabata moa zany androany misy tombavaka raha mpiso dia asaina manokana misy ny zaza sary rehetra. Zavatra karazany anankiroa no lazaiko amintsika eto nefa misampana mety sampana maromaro ihany koa anatin'izay. Ka tiako hazavaina aminao dia ndao ary ho hazavaina amintsika ao amin'ny Genesis 7:20 manomboka amin'ny anjininy 17. Genesis 7:20 manomboka amin'ny anjininy 17. Ovakiny zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany teny zany. Ny andohan'ny fireneny Moabita sy Amonita. Anjininy 17 vakira amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Dia niakatra Lota avy tao Zoary ka nitoetra tany an-tenimbohitra dia izy sy ny zanany roavavy. Fa natahotra hitoetra tao Zoary izy dia nitoetra tao Anjo izy sy ny zanany roavavy. Ary hoy ny vavy matoa tamin'ny zandriny, efa antitra izao raintsika ary sy misy lehilahy ambonin'ny tany anambady antsika araka ny fanaon'ny tany rehetra. Andeha ampisotroantsika divay ny raintsika dia andry aminy isika ananantsika fara avy amin'ny raintsika dia nampisotroany divay ny rainy tamin'iny alininy dia nitra ny vavy matoa ka nandry tamindrainy ary izy tsy nahafantatra izay nandriny na izay nifoaziny. Ary noho ny ampison'iny dia hoy ny vavy matoa tamin'ny zandriny, indro efa nandry tamin'ny raintsika aho alina, aoka ampisotroansika divay indray izy anio alina dia miditra mijiry ianao ka mandry aminy ananantsika fara avy amin'ny raintsika. Dia nampisotroana divay indray ny rainy tamin'iny alininy dia nitsangana ilay zandriny ka nandry taminy ary izy tsy nahafantatra izay nandriny na izay nifoazany dia samy nanana anaka tamin'irainy ny zanako Lota roavavy. Dia niteraka zazalahy ny vavy matoany ka ny anarana ataony hoe Moab. Izy no rainy Moabita mandraka androany
ary ny zandrony koa dia niteraka zalahy ka ny anarana nataony hoe Benamy, izy koa no ray ny taranaky ny Amonita mandrakandroany. Amen. Eto ary sika hianatra makasika an'izay hoe zaza sary zay. Eto zany dia fantansika tsara fa ilota dia lehilahy marina navoaka n'Andriamanitra tao Sodoma sy Gomora zareo rehefa andringana any Sodoma sy Gomora Andriamanitra. Ny zavatra nitranga nefa tao anatin'izay dia tahaka an'izao. Rehefa nankany zoara izy dia ireto zanaky Lota roa vavy reto dia nanana hevitra tamin'izany fotoana izany satria natahotra izy ireo zany anao trano eo an-tendrombohitra zoara so dia hoe tazana fahavalo tamin'izany manko misy fahavalo dia nipetraka tao anjoy izy tao anatin'izany petraka tao anjoy tamin'izany fotoana izany moa zany dia be dia be ny zavatra maniry ho azy ny zavatra rehetra be dia be ny voankazo maniry ho azy zany sy ohatra hoe mamboly amin'izao fa maniry ho azy daholo ny zavatra ilainao dia ao anatin'izay dia hoy zany ilay rovavy ny fampiresaka hoe efa antitra anie ny raintsika sika zany dia tsy hiteraka satria isika ihany mipetraka amin'ity toerana antsoina hoe izoara ity tany Sodoma sy Gomora efa naringan'Andriamanitra sika nefa tsy misy olona misy eo akaiky sika ny raintsika efa antitra noho izany isika zany dia hijanona sy hananjanaka fa ny zanaka nefa dia tsy azo azy fahatany raha sy amin'ny alalany fiarahany lasy vavy noho izany andao isika ataonsika omensika divay ny raintsika dia mamo izy dia hiaraka aminy sika dia nataony vavy matoa ary zany nomeny divay Lota dia mamo sy nahalala zay ifoazany sy izay atoriny dia niaraka taminy izy dia bevoka dia niteraka lahy izy dia nantsoina hoe Moaba ny anarany zanany izay ray ny Moabita ankehitriny. Ny faravavy indray ny ampitsoniny ihany koa nanome divay any Lota. Ny divay moa zany tamin'izany fotoana zany dia sy mifangaro toka ohatrany amin'izao fa voaloboka totona anaty laona dia totona miaraka amin'ny hodiny miaraka amin'ny voany. Dia izy iny zany raha ohatra ka hoe hoanina besaka dia mamamo izy iny indrindra fa hoe rehefa apetraka elaela zay izy ka miova ny fofony dia tonga dia mivadika izy zany dia tonga dia mamamo fa taloha zany mbola tsy misy toka fa le divay zany divay vao dia iny zany le tsy mamamo fa raha ohatra ka hoe apetraka ao adiny ray izy na mandra-parivany andro dia mamamo izy amin'ny fotoana iny ka n'izy rovavy rehetra zany zavatra efa nomanina mihitsy dia niditra ndray ny faravavy niaraka tamin'ny Lota rainy dia niteraka izy dia rehefa niteraka izy dia niteraka any Amona izay ray ny Amonita ankehitriny. Zany hoe raha ny zavatra nitranga zany dia zaza sary zaza ny fototra moa zany afataransika azy hoe zaza azo tamin'olopady ny Amonita sy ny Moabita. Ny Moabita dia zanaka vavy ny Lota vavy matoa ny Lota nanambady ny Lota niteraka ny Moaba izay insoina hoe Moabita. Ary ny Amonita kosa dia faravavy ny Lota nanambady ny Lota no niteraka tamin'ny Lota dia niteraka izay insoina hoe Amona ny anarany izay razambe ny Amonita ankehitriny. Reo zany dia taranaka fijangajangana ary Andriamanitra dia nandidy mihitsy eo amin'ny Deutéronomie moa andeha hojerevansika makasika ny fivavahana ao amin'ny Deutéronomie 7:20 amin'ny anjininy voalohany amin'ny anjininy fahatelo zerevansika Deutéronomie 7:20 manomboka amin'ny anjininy fahatelo ovakina amin'ny Jesosy Tompo manao hoe ny zaza sary tsy mahazo miditra amin'ny fiangonan'i Jehova na dia hatramin'ny taranany fahafolo manjimby aza dia sy azo miditra amin'ny fiangonan'i Jehova. Ny Amonita sy ny Moabita tsy mahazo miditra amin'ny fiangonan'i Jehova na dia amin'ny taranaka fahafolo mandimby aza dia tsy mahazo miditra amin'ny fiangonan'i Jehova hatramin'ny mandrakizay reny
satria sy nitsena hanina sy rano anareo teny andalana izy raha nivoaka avy tany Egypta ianareo. Amen. Eto zany dia milaza ny tenin'Andriamanitra fa ny Amonita sy ny Moabita sy ny ZAZA SARY hatramin'ny folo mandimby dia sy mahazo miditra amin'ny tranon'i Jehova. Enoy tsara ary ny teniko. Nahoana moa zany tsy mahazo miditra any amin'ny tranon'i Jehova any am-piangonana mandrakizay izy ireo tamin'izany fotoan'izany satria zaza azo tamin'olopady, olona sisy fanahy tsy avy amin'Andriamanitra, ny olona azo tamin'olopady na ZAZA SARY. Ny ZAZA SARY mbola idirasika ihany rehefa aveo fa ny zaza azo tamin'olopady aloha zany ty. Zany hoe tsy avy tamin'Andriamanitra ny zaza azo tamin'olopady na hoe ny olona nisy nanolana dia aveo bevoka dia niteraka nefa aveo tsy nalain'olona vady na hoe niteraka tamin'ny ray niteraka azy na hoe bevoka tamin'ny anadahany sanatriany izany fa fampianarana izy ty riavana dia tsy maintsy atao kanefa tsy maintsy mivantambatanotro zany ny fomba fiteny azy. Ireny zany tsy avy amin'Andriamanitra satria avy amin'olopady tsisy fanahy, zaza teraterapona, olona tonga ho azy teto ambony tany dia saina fotsiny, dia rehefa maty izy ireny dia levona fotsiny miverina vovoka fa tsy mandova ny lanitra. Averiko ihany ny olona azo tamin'olopady zany tahaka ny Amonita, tahaka ny Moabita dia tsy mandova ny lanitra satria tsy misy fanahy. Fa olona azo tamin'ny hoe mety hoe ray niteraka azy na bevoka azy mety hoe anadainy na mety hoe tsy haiko na iza ny olopady na bevoka le vehivavy dia teraka zany na nisy nanolana le vehivavy dia teraka zany le zaza dia tsy avy amin'Andriamanitra iny kanefa lay fanahy zany ao anatsika dia fanahy avy amin'Andriamanitra. Ka raha zanaka avy amin'olopady zany tsy avy amin'Andriamanitra dikan'izany tsy misy fanahy iny fa saina fotsiny iny zany dia rehefa saina fotsiny iny dia ny saina sy ny fo miara-maty amin'ny vatana. Rehefa maty sika dia iny miara-maty amin'ny vatana alevina any am-pasana fa ny fanahy mandova ny lanitra. Noho izany ny zanaka amin'ny olopady dia levina ho azy rehefa maty fa tsy manana fanahy mandova ny lanitra. Enoy sara aloha fa mbola nome vahaolana anao za rehefa aveo fa enoy hatramin'ny farany aloha zany ny fanazavana. Zay aloha zany makasika ny zanaka azo avy tamin'olopady hoe lay reny no ny otrany hoe le vehivavy no bevoka amin'ny anadahany na bevoka amin'ny ray niteraka azy dia iny zaza teraka iny zany dia tahaka an'iny ny any Amonita sy ny Moabita satria ny Amonita dia zanaky lota tamin'ny vavy matohany. Ny Moabita zany fa ny Amonita dia zanaky lota tamin'ny faravaviny. Noho izany tsy miditra amin'ny tranon'i Jehova mandrakizay reny. Tsy miditra amin'ny tranon'i Jehova mandrakizay izy reny raha tsy efa misy zavatra atao, zany. Eto zany dia mampafantatra asika an'izany. Za tsy manakivy fa ny zanaka amin'olopady dia tsisy fanahy. Jian'io tsara fa ny Amonita sy ny Moabita miady lave edivany daholo zao karazan'olona rehetrarehetra zao. Edivany Israely impiry moa zany reny hitahita reny reny zany taranaka voaozina daholo dia miady amin'ny Israely foana zany ny ataon'izy reny. Ka tsy misy fanahy izy reny fa saina fotsiny, vatana nofo sy saina satria ao anatin'ny vatansika ty misy ny atao hoe saina, misy fo dia manana fo saina izy nefa iny rehefa maty dia milevina any am-pasana iny fa ilay fanahy mandova ny lanitra zany tsy ananany. Zay zany lay zanaka azo tamin'olopady. Manahoana kosa ary zany ny ZAZA SARY. Ndondray ry zareva sika ny ZAZA SARY hoe manahoana raha ohatra ka hoe raran'i Jehova Andriamanitra zany amin'ny Deutéronomie 7:20 hoe ny ZAZA SARY dia aty ambany hoe zanaka tamin'olopady
aty ambany misy zanaka hoe zanaka tamin'ny pady averiko. Anjiny fahatelo ao amin'ny Deutéronomie 3 ny zaza sary tsy mahazo miditra amin'ny fiangonan'i Jehova na dia hatramin'ny taranaka 10 mandimby aza dia tsy ahazo miditra amin'ny fiangonan'i Jehova. Amen. Misy zaza sary io de misy akely de iny ety ambany de manambara hoe zanaka tamin'olopady izay tsy mahazo miditra amin'ny tranon'i Jehova. Tsy mahazo famindrampo mandrakizay zany raha tena marina. Kanefa mbola misy vahaolana ho lazainanao rehefa avy eo zay ny zaza sary eto zany dia zaza azo tamin'olopady izay tsy mahazo miditra ao an-tranon'i Jehova mandrakizay. De nisoritany eto mihitsy amin'ny anjiny faefatra hoe ny Amonita sy ny Moabita tsy mahazo miditra amin'ny fiangonan'i Jehova na hatramin'ny taranaka 10 mandimby aza dia tsy azo miditra amin'ny fiangonan'i Jehova mandrakizay ireny. Amen. Satria ny Amonita sy ny Moabita dia zanako Lota tamin'ny zanany vavimatoa ny Moabita ary zanako Lota tamin'ny faravaviny ny Amonita. Noho izany zaza sary dia zanaka azo tamin'olopady, zanaka vavy nanambady ny rainy na nanambady ny anadahany, ray papa ray mamaminy zany nesina hoe zanaka azo tamin'olopady tsy mahazo miditra amin'ny fiangonan'i Jehova mandrakizay zany izy reny. Tenin'Andriamanitra no miteny an'izany. Zay zany le hoe zaza sary zanaka amin'olopady. Ahoana indray ary ny zaza sary manaraka? Ndondray ary ho jerevantsika ao amin'ny jerevantsika indray ary ampitsara. Pitsara indray zany jerevantsika. Ao ampitsara indray zany jerevantsika. Ao amin'ny pitsara 110 no jerevantsika ny zaza sary manaraka indray. Ao amin'ny pitsara 110 fataonsika aloha mahatoky 10 manomboka amin'ny anjiny 70 de mitoy amin'ny 110 manomboka amin'ny anjiny voalohany. Hovakina amin'ny Jesosy Tompo ny amin'ny anjiny 70 amin'ny pitsara 10 anjiny 70 de mitoy amin'ny 110 manomboka amin'ny anjiny voalohany rehefa avy eo. Vakina amin'ny Jesosy Tompo. Ny tantaran'i Jefta sy ny Andreseny ny Amonita. Anjiny 70 dia nivory ny taranak'i Amona ka nitoby tany Gilead. Ary nivory kosa ny zanak'Israely ka nitoby tany Mispa. Dia nifampiera ny olona dia ireo andrianan'ny Gilead hoe iza no lehilahy andeha voalohany hiady amin'ny taranak'i Amona. Dia olohany amin'ny mponina rehetra any Gilead izy. Ary Jefta Gileadita dia lehilahy mahery sy zanaky ny vehivavy janga. Ary Gilead no rainy niteraka azy. Ary ny vadiny Gilead dia niteraka zazalahy maro taminy. Ary no nefa lehibe ireo zanabadiny reo dia nandroka ny Jefta ka nanao taminy hoe tsy andova eto amin'ny taranaky ny rainay ianao fa zanaky ny vehivavy hafa. Ary Jefta nandositra ny rahalahiny ka nonona tany amin'ny tany Toba. Dia nisy olompona nivory teo amin'ny Jefta ka niaraka taminy. Ary no niela dia nanafika ny zanak'Israely ny taranak'i Amona. Ary rehefa nanafika ny Israely ny taranak'i Amona dia nandeha ny olon'i Gilead aka ny Jefta hiala any amin'ny tany Toba. Ary hoy izy ireo taminy, avy eo mpitarika anay ianao hiadiantsika amin'ny taranak'i Amona. Fa hoy Jefta tamin'ny olon'i Gilead, tsy efa nankahala ahy va ianareo ka nandroka hiala tao amin'ny trano raiko? Koa nahoana no mandeha mankatsy amiko indray ianareo ankehitriny no ny azo pahorina? Dia hoy ny olon'i Gilead tamin'i Jefta, izany no iverenanay aty aminao ankehitriny mba andehananao miaraka aminay sy hiadinay amin'ny taranak'i Amona, ka dia olohany amin'ny mponina rehetra any Gilead ianao. Dia hoy Jefta tamin'ny olon'i Gilead,
raha hoentinareo mody indray aho mba hiady amin'ny taranaka amona ka atolotry Jehova eo anoloko reny dia izaho hoe no lohany aminareo dia hoy ny lolon'ny Gileada tamin'ny Jefta Jehova no vavolombelona amintsika raha tsy ataonay araka izay ny teninao zany dia nandeha Jefta niaraka tamin'ny lolon'ny Gileada ka dia nasandratra ny vahoaka olohany sy hopitarika azy izy ary Jefta nilazany teny rehetra teo anatrehan'i Jehova atao Mispa dia naniraka olona Jefta nankany amin'ny taranaka amona ana hoe moa mifaninana kory izaho sy ianao no tonga tsy amiko hiady amin'ny tanoko ianao dia hoy ny mpanjaka ny taranaka amona tamin'ny iraka Jefta satria nalain'ny Israely ny tanoko hatrany Arnona ka hatrany Jaboka ary hatrany Jordan fony niakatra avy tany Egypte izy koa avy areno amin'ny fihavanana ary izany ankehitriny ary Jefta naniraka olona indray nankany amin'ny mpanjakany taranaka amona ka nanao taminy hoe sao lazainy Jefta ny Israely sy nakany tanin'ny Moab na ny tanin'ny taranaka amona fa fony niakatra avy tany Egypte ny Israely dia nandeha nitety ny tany efitra hatramin'ny ranomasina mena izy ka tonga tany Kadesy dia naniraka olona ny Israely nankany amin'ny mpanjakany Edoma ka na hoe aoka mba andeha maka ny taninao aho fa tsy nety ny aino izany ny mpanjakany Edoma ary naniraka tany amin'ny mpanjakany Moab koa izy fa tsy nety koa izy dia nitoetra tany Kadesy ny Israely dia nandeha nitety ny tany efitra izy ka nanodidina ny tany Edoma sy tany Moab dia tonga teo antsinanany Moab ka nitoby teo andafiny Arnona fa tsy niditra tao anatin'ny faritany Moab fa Arnona no faritany Moab fa Arnona faritany olona tany amin'ny ary ny Israely dia naniraka olona tany amin'ny Siona mpanjakany Amorita izay mpanjakany Esbon ary hoy ny Israely taminy aoka andeha amaky ny taninao izay ankany amin'ny fonenanay fa Siona sy natoky ny Israely namaky ny faritany fa namoro ny vahoakany rehetra izy dia nitoby tany ZAZA ka niady tamin'ny Israely ary Jehova Andriamanitry ny Israely nanolotra ny Siona sy ny vahoakany rehetra teo amin'ny Israely ka namely azy ireo dia azo ny Israely ny tany Amorita rehetra ponina tany amin'izany tany zany dia nahazo ny tany Amorita rehetra izy hatrany Arnona ka hatrany Jaboka ary hatramin'ny efitra ka hatrany Jordan koa ankehitriny Jehova Andriamanitry ny Israely efa nandroka ny Amorita teo anoloan'ny Israely olony ary ianao kosa va tahaka ny tany moa sy ho tananao izay tany omeny Kemosy Andriamanitra ho anao va ary izay tany rehetra omeny Jehova Andriamanitra ianay dia mba ho tananay kosa moa tsara no Balak zanak Zipora mpanjakany Moab va ianao nety nanoatra ny Israely na niady taminy akory va izy raha ny Israely nitoetra 300 taona tany Esbona sy zanaboiny ary tany Aroera sy ny zanaboiny ary tany amin'ny tanàna rehetra eny amoron'ny Arnona nahoana no sy nalainareo ny tany tamin'izany andro zany izaho tsy nanota taminao fa ianao no manisy ratsy ay fa miady amiko aoka Jehova mpitsara no itsara ny zanak'Israely sy ny taranaka amona anio nefa tsy noheno ny mpanjakany taranaka amona ny tenin'ny Jefta izay nampitondraina tany aminy ary tonga tao amin'ny Jefta ny fanahin'i Jehova dia nandeha nitety any Gileada sy Manase izy ka dia nitety any Mispa any Gileada koa izy ka niala tany Mispa any Gileada dia nandroso nankany amin'ny taranaka amona ary Jefta nivoady tamin'i Jehova ka nanao hoe raha tolotrao eo an-tanako tokoa ny taranaka amona dia ho an'i Jehova zay mivoaka amin'ny varavaran'ny tranoko hitsenay rehefa miverina somansara avy any amin'ny taranaka amona aho ary ateriko fanatitra dorana izany dia nandeha Jefta nankany amin'ny taranaka amona hiady aminy ary natolotry Jehova teo an-tanany ireo dia namely azy izy hatrany Aroera ka hatrany akaiky Minita sy hatrany Abelakeramima dia tanàna 20 ka be dia be ny maty dia resy teo anoloan'ny zanak'Israely ny taranaka amona amen somary lavalava ilay tenin'Andriamanitra
nefa tsiko mpafantarina anao zany hoe nandeha nitsoka tany niala tamin'ny avandreny izy zany a tao amin'ny tranondrainy de lasa tany amin'ny avandreniny fantasika tsara moa hoe vehivavy janga zany ny reniny a mety hoe mpivarotena zany sanatria zany a vehivavy janga de olo-pona ihany koa zany ny namany Jefta tamin'izany a reny moa ny olo-pona moa zany le olona sy zavatra atao raha sy miloka foana isan'andro de misotro toka de mitendritendry gitara eny amoron-dalana de mihirahira de reny zany le hoe olo-pona sady tsy miasa tsy manao raha any an-trano a sady tsy maninona fa de mihirahira foana eny amoron-dalana reny a de miloka manomboka maraina hatramin'ny hariva reny zany nentsoina hoe olo-pona tamin'izany fotoana zany kanefa zany zavatra nitranga dia tahaka izao nandeha ny fotoana ary a dia avy ny Amonita sy ny Moabita ilay ZAZA SARY sisy fanahy fasaina fotsiny niady tany tamin'ny Israely tanin'ny Israely zany a no dongin-drareo sotra fotsiny hoe any an-drareo andeha iady amin'ny Israely iady tany reto Moabita sy Amonita reto tsisy fanahy fasaina fotsiny zany mahatonga an'Andriamanitra mandringana an'izy ireny satria tsy misy tombony sady tsy misy sy mahazo miditra ny trano fiangonana mandrakizay ireny a no sisy fanahy ihany koa fa olona mampiditra olana fotsiny satria terateraka fahatany tsy Andriamanitra ihany koa nanome an'izy ireny fa ny tany satria rehefa olona zany maditra rehefa misy vehivavy maditra mijangajanga na manao fanabeazana aizana azy ianao a rehefa tezitra amin'ny fijangajangana ataonao ny tany fa hitany fa mandoto ny tany ny fijangajangana ataonao a de omeny zaza ho azy ianao zany mahatonga ny olona le miteraterapony reny eto zany de zavatra nitranga de zanaka vehivavy janga i Jefta de ndroany le ralahany rehefa ndroany ralahany izy dia zavatra nitranga tamin'izany fotoana zany a rehefa ndroany ralahany izy de lasa nandeha tany amin'ny tany toba olo-pona ny namany tonga amin'izay ny Amonita sy ny Moabita reto olona sisy fanahy reto andeha hiady amin'ny zanak'Israely hiady tany tsy hita nefa n'izay tokony lohany hitarika satria zanak'Israely olona kelikely daholy fa ny Amonita sy ny Moabita olona vaventy be daholy satria ireo zany afaka hoanina daholy zay zavatra afaka hoanina rehetrarehetra mihinana zava-padina zavatra azo hoanina rehetra zavatra fantatry ny saina azo hoanina de hoanina de reo zany avaventy tena ranjanana zanak'Israely somary olona kelikely be daholy ahoana ary no atao hiady tany amintsika reo tanin'ny Israely izay efa itoeran'ny Israely no alain'izy ireo zavatra nitranga nefa de ny Amonita sy ny Moabita no niendohan'ilay ady voalohany zareo no amaky an'ilay ady vaky ary ny ady iza no hitarika fantatra nefa fa i Jefta no i ZAZA SARY maheriherisehitra ihany koa izy satria sy nanana fanahy ihany koa izy fa saina de ndao ary samy ZAZA SARY ny ampedina samy ZAZA SARY no ampedina Jefta de lela maherihery izy a izy ihany koa ZAZA SARY izy ihany koa sy de nanana fanahy ihany koa satria zaza terateraka fahatany teraka tamina vehivavy janga ndao ary samy saina fotsiny ampedina zany a Jefta topitarika zao anefa i Jefta ndray nefa ny zavatra sy nampoizina dia tany amin'izao tontolo zao rehefa niaraka tamin'ny olo-pona tany izy dia nanana namana be de be mitovy saina aminy samy ZAZA SARY namany ihany niaraka tamin'ny tany kanefa ity zavatra mahagaga rehefa tsy nahita olona nitarika zareo de Jefta ihany nataony mpitarika rehefa i Jefta ihany zany nataony mpitarika ny adiny zareo zany Jefta satria samy ZAZA SARY reo le ray moa Amonita sy Moabita zaza tamin'ny olo-pady ity ndray zanaka vehivavy janga zaza azo tamin'ny olona sy vita soratra fa teraterapona de samy saina io samy maherihery saitra tsy matao miady zany mihitsy tsy matao maty
ndao ary ozy zanak'Israely fa Jefta de nandeha ny loholany Gileadita nankany amin'ny Jefta tany amin'ny tany Toba hoe andao ianao hitarika na iady amin'ny Amonita sy Moabita fa hijivan zareo ny tanitsika ka raha resinsika zareo ka ianao mitarika dia ianao ny lohany mpitsara amin'ny zanak'Israely vona ianao nzany Jefta hoe inona tsara zaho no mpitsara zaho ve zany ohatrany mpanjaka zaho mpitsara ny zanak'Israely ve eno izy ny loholany Gileadita raha ohatra ka resika ny Amonita fa zareo tena vaventy sady olona saina be fotsiny tsy matao maty ary tonga de ren'olona hoe tsy mikajikajy hoe resaka ady zany fa tonga de barofo be fotsiny ka ndao ianao hitarika anay iaho izy rehefa na ianao nzany ray Jefta de nataony nankany an-tranom-piangonana izy ny bebaka zay aloha zany nampiavaka an Jefta tonga de nivoady tamin'i Jehova izy Jehova raha tolotra anao eo an-tanako ny Amonita sy ny Jebosita dia ho mpanjaka ny Israely zaho no mpitsara ny Israely engane Jehova ka amin'ny alalako no hitarika ny Israely ka amerenanao amin'ny alalako no amerenanao ny tanin'ny Israely amin'ny Amonita zay jivany Amonita sy ny Jebosita ny Amonita sy ny Moabita zafady tao anatin'izay de ny zavatra nitranga nilasaka taminy nilasaka teo zany Jefta vonomen'Andriamanitra fanahy nilasaka tamin'i Jefta zany fanahy Jehova nampahery azy kanefa riavany rehefa nivoady tamin'Andriamanitra Jefta de zao nilasaka tamin'ny fanahy Jehova de nivoaka pandresy tokoa izy tena nivoaka pandresy izy ary izy ara dia ny tsara ny zanak'Israely natrany enina taona tahaka ny hoe mpanjaka tena hoe mpitsara ohatrany hoe filoham-pirenena tany amin'ny tanin'ny Israely izy io moa zany de voalaza amin'ny Hebreo toko faha 1 iny ary tsara ny zanak'Israely mihitsy Jefta satria rehefa hoe resy lahatra Jefta fa hitarika ady ny Israely dia nandeha tao am-piangonana izy ny bebaka nangataka tamin'Andriamanitra nanonitra teo anatrehany Jehova Andriamanitra amin'ny tsy fahatanterahany rehetra rehefa vitany zany de nilasaka tamin'ny fanahy Jehova teo zany Jefta vao nanana fanahy maolo nanana ny fanahy avy amin'Andriamanitra ary rehefa nandeha niady izy de rehefa nandeha niady izy de nivoaka pandresy ny fomba ny zanak'Israely ndray tamin'izany fotoana zany fomba ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany ny miady ohatran'io de zay pandresy no zay pandresy ndray zany no tsy maintsy mpitsara teto nefa zany Jefta de nandresy nefa amazaza sary an Jefta de mbola tsy afaka ihany ny ozony nivoady ihany izy rehefa nandresy izy de hoy izy rehefa tena mandresy tokoa Andriamanitra de izay voaka voalohany amin'ny tranoko ataoko fanatitra dorana ho anao i Jefta nefa dia nanana zanaka vavy tokana virgin tena tiany tena maminy io fomba tamin'izany fotoana zany nefa rehefa mivoaka ka mandresy ny olona dia avoaka eo amin'ny varavaran'ny tranony ondry faran'izay tsara indrindra na osy faran'izay tsara indrindra na ondra na osy ireto nefa de tsy nanomana an'izany sy nanomana an'izany nefa ny reto olona reto efa fantatra nefa fa nivoaka pandresy reo tsy nanomana ondry manosy zany izy reo fa tonga de zanaka vaviny Jefta no nivoaka avy tany andetsena ny papany izay tsy nalala akory ny voady zay nataony Jefta hoe zay mivoaka ny tranoko voalohany ataoko fanatitra dorana ka eto zany de milaza amitsika ny zanaka amin'olopady tsy mahazo miditra ny tranon'i Jehova satria maloto araka ny tenin'i Jehova Andriamanitra zany kanefa zany raha misy aminao zany nefa tsy fananinao ny hoe teraka tamin'olopady tongava ihany aloha amin'ny sabata rapiso sy ny fanavotana izay anavotana anao farany amin'izany zavatra zany raha ohatra ihany koa anao ka hoe zaza teratera-pona
zanaka tao anaty tokantranomaso mbola tsy vita soratra kory ny ray aman-drenao dia ianao niteraka voalohany teo noho tsy fahalalana. Zany hoe tsy hanomezana tsy ny ray aman-dreny le izy fa noho tsy fahalalana. Sarovy fa rehefa zanaka tamin'ny tsy vita soratra ianao, na zanaka azo tamin'ny ianao mbola nianatra, na zanaka azo tamin'ny tsy vady an-trano, na vady an-trano ihany fa tsy vita soratra, tsy ho tafavoaka mandrakizay amin'ny fiainany zany ianao. Fa na dia tafavoaka jefitaka na azy fanavy tamin'Andriamanitra, ianao afaka hoe mibebaka dia omen'Andriamanitra fanahy. Kanefa ny sarovy sara fa ny fiainanao tsy ho tafavoaka mihitsy. Fa jefitany na azy fanahy tamin'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra fanahy ihany izy dia tafavoaka ihany izy nandresy. Kanefa sarovy tsara fa lay voady, tsy afaka lay ozina. Raha tokony ondry manosy zany ny fomba avoaka eo ambaravarany tranon'ilay olona nandresy, dia iny ohatra ny isika amin'izao fotoana izao, ohatra hoe misy mpanao baolina ohatra, dia rehefa manao baolina dia miady ondry, miady osy ohatra zany, dia lanjalanjaina le ondry avy eo rehefa azo. Dia tahaka an'izay zany ondry matavy na osy matavy avoaka amin'ny varavaran'ilay olona mpandresy iny, hitsena azy atao lokany. Iny zany atao fanatra ao an'Andriamanitra. Kanefa zany hoe anankitelo zany reo, ny ray atao fanatra lasadra dia ho an'ny mpisorona ny faliana, ny ray atao fanatra dorana ho an'i Jehova, ny ray kosa ho vonoana atao sakafon'ilay olona ny mpitarika. Nefa riavana sy izay nefa zavatra nataon'zareo fa zanak' Jefita vavy tokana no nivoaka. Ary tsy maintsy ny tanterahan'i Jefita ny voadiny dia ny anomezana fanatra lasadra ary fanatra dorana. Sy maintsy ny vonoana ny zanaka vaviny Jefita, zanany vavy tokana, dia avy teo any dorana. Sy maintsy ny tanterahana ny voady, sy fanatra ho an'i Jehova kory zany fa izy misy nanao an'izay teny zay, voady zay, dia tsy maintsy no tanterahana tamin'izany fotoana zany. Tsy voalaza amin'ny Baiboly moa ny zavatra rehetra nitranga fa lay vehivavy fotsiny noho izy virgine dia nangataka tamin'irainy ilay aloha za 3 volana mba hiaraka amin'ny namako andeha hivavaka izay, nomana ny fanahiko tsara aloha za alohany hamononana. Dia nanomana ny fanahiny tsara ary nentoana sakafo andro manala satria mpanjaka moa zany tahaka ny hoe filoham-pireneny Jefita rehefa avy eo satria nivoaka mpandresy ny Israely. Dia nentoana sakafo be dia be zareo niaraka tamin'ny ankizivavy namany alohany anatanterahana n'ilay zavatra nitranga. Ka nahazo fanavy tamin'i Jehova ihany Jefita na zaza sary azy, fa lay oziny amin'ny zaza sary azy tsy afaka mihitsy. Ka za zany raha piso sabata, zany hoe fa sabata androany fa raha piso tombavaka, manasa ny zaza sary rehetra hibebaka. Zanaka azo tamin'ny tokantranomaso mbola sy vita soratra, nafiry, zanaka azo tamin'ny olopady izay tsisy fanahy, angatany ianao zany mba ho tonga angataka fanavy amin'Andriamanitra hibebaka momba n'izany sika raha piso. Zany hoe efa hitra fanavotana zany sika, mba hanavotana ny fanantsika dia hitra amin'izay fibebahana zay sika raha piso. Mety efa vita soratra papanao sy mamanao na hoe dada sy neny, fa talohany vita soratra efa niteraka anao, dia anao zany ilay tsisy fanahy fa saina fotsiny. Mianatra ianao dia mahay, fa noavinao tsy tafita zany ianao, ninona teneninao eo, manambady ianao dia avy eo misaraka dia misoratra amin'ny olo-kafandray. Afaka manam-pahaizana ianao satria olo nianatra, olona manansaina, fa tsisy fanavy amin'Andriamanitra, tsy mandova ny lanitra. Rehefa maty ianao tonga dia raraka sotro zao fotsiny levona, fa tsy mandova ny lanitra zany. Kanefa mbola misy vahaolana ny fitombavaka raha ampiso no antenaisika dia tsy fanavotana itsy, ka mitondra fanatim-panonerana izay masapa fa zaza sary rehetra ny rapiso sabata samy mitondra fanatim-panonerana. Zanaka tamin'ny olopady, ny zaza sary ohatra ny hoe zaza teraka tamin'ny tsy vita soratra. Zay aloha zany ny zaza sary voalohany na mbola tokantranomaso ny ray aman-dreninao. Mety efa manam-pahaizana, mety lehibe ianao amin'izao fotoana izao, fa na hanambady ianao tsy mahita vady, na te hanambady ianao na volanaovana soratra sisy, voafatra ny fanitrany manana fanavy amin'Andriamanitra ianao fa sy tafavoaka ny fiainana.
na ihany koa zanaka tamin'olopady a iny moa zany de tena hoe tsy hita mihitsy zany anaovana an'iny fa mbola misy vahaolana ny rahapiso a de tongava zany a asaina zany sika zay ngambany satria sika mbola ndefa message rehefa aveo a de zay zany a ka namazo fanavy amin'Andriamanitra azy zany ianao dia sarovo tsara fa ny ozona tsy afaka mihitsy de iny zany bebantsika rahampitso a am tsy fanavotana ty zany a fanavotana ho ansika kanefa tongava ianao rahampitso de manao fanatim-panonerana asaina daholo na vieza anao mivavaka ka masapy ianao fa zazasary afaka omen'Andriamanitra fanahy ianao ny rahampitso sabata fa kosa ny hoavinao a zay mbola tsy fantatra fa mino afa rehefa mibebaka sika rahampitso mangataka fan'Andriamanitra fanavotana isika de omen'Andriamanitra anovany tantarany hoavy sika rehetra Andriamanitra zay ngamba no ambarako aminsika de andefa hira anankiray isika de hitra amin'ny fanontaniana rehefa aveo ndao azy